ivavaka isika tompo. Misaotra midera makasitraka ny anaranao zahay ry Andriamanitra ray be fahasoavanao. Fitiavana mandrakizay ny itiavanao anay, ka tsy misy manapo an'izany anankiray aminay na dia kely aza. Fitiavana zay mamonjy anefa, fitiavana zay manavitra anefa, tsy fitiavana satria misy zavatra mendrika ho tiavana aminay, lavitra an'izany zahay tompo. Mpanota zahay, sy mendrika zahay, manota aminao amin'ny hevitra, amin'ny teny sy amin'ny fanaovana zavatra koa zahay. Mamelany elokay tompo ka mamindraha fo aminay ianao. Ndreto zahay tafangona eto, mangataky ny fahasoavanao zahay mba hoetinay mihaino ny teninao masina, hoetinay mandray azy amin'ny fosy fanahy koa. Da io ny tsirairay aminay tompo, mba hanana fo mandray zany zava-soa entiny zany teninao zany. Ny teninao no mamelona anay tompo, ny teninao no mahavelona anay tompo, ny teninao no manazava anay tompo. Raha tsy zany dia maizina zahay, sy fantatray zay haleha, sy fantatray zay atao. Zany tokoa zahay raha sisy ny teninao. Misaotra anao zahay fa manome ziro ianao, manome ny mazava ianao, ary eto ampovoanay tokoa. Mazava lehibe ianao tompo, mazava fanaperana, masoandro tsy miletika mandrakizay. Da io ary zahay, da io ty fiangonana ity, indrindra amizao zay fiomanana hakatoky ny Noely zao, hakatoky ny Krismasy zao, dia mangataky zahay mba hanananay fo miondrika, hanananay fo mandady, ka hisaoka ny voninahitra ao tompo. Da rio zahay mba handinika, hisaisaina, ka hiverina any amin'ny tranomby hatrizay. Ao indrindra no ahasapanay ny fanetretenanao Andriamanitro, tamin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Izy zay mpanao zao rehetra zao dia toy ny zavatra natao hiany. Izy zay tsy nanam-piandohana dia natera behivavy tahaka anay rehetra koa. Ka tena mahagaga indrindra zany. Mahagaga ny fanetretenany zanakao Jesosy Kristy Andriamanitro. Dia ampianaro koa zahay mba hanananay fietrena tahaka azy, hanananay fanetretena tompo, mba hisandratany voninahitra ao ty anatinay. Raha ho regny teninao tompo, sady efa nrenesina izany tamin'ny vaky teny masina zay efa nrenesinay teo tompo. Dia ta io ny teninao zay efa nrenesina tamin'ny vaky teny masina, ta io koa zay mbola hambara amizao. Mitarihy anay amin'ny fanahy mpanazava amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny efa nambara teo tompoko, dia androany no alahady zay mamarana ny advento, dia alahady fahefatra izany amin'ny advento. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika amizao, akoatrin'ireo zay efa vinaky tamitsika teo tompoko, dia mbola iarahsika mahita izany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny zaona. Zaona toko voalohany, 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Zaona toko voalohany, 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa iaraha mahita izany tompoko, dia toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny nambarany zaony, raha ny Jiosy na ny iraka mpisorona sy Levita avy tany Jerosalema hankany aminy, mba hanontany azy hoe: iza moa ianao? Ary nilaza marina izy, ka tsy nandafa hoy ny filazany: sy zao no Kristy. Ary izy reo nanontany azy hoe: ahoana ary? Elia va ianao? Fa hoy izy: tsy izy aho. Lay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe: sia. Dia hoy ireo taminy: iza ary ianao?
mba hitondranay valiny ho amizay naniraka anay lazainao ho izy moa ny tegnanao dia hoy izy izao no feony mianso mafy any an'hevitra hoe ataovy mahisy ny lalan'ny tompo araka zay nylazainy Isaia mpaminany ary iraka avy tamin'ny fariseo reo dia nanontany azy reo ka nanao taminy hoe nahoana ary anao no manao batisa raha sy anao no Kristy na Elia na ilay mpaminany zao nanamaly ka nanao hoe izao manao batisa amin'ny rano eto aminareo misy anankiray zay sy fantatrareo dia ilay avy aoriako ary sy mendrika amahany fehikapany azy aho izany zavatra zany dia natao tany Betania any andafiny Jordana zay nanaovany zao na batisa ry ray masonao mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Re eto amin'ity teny zay anjara sika ity Tompo fa nanao batisa olona maro zao ny mpanao batisa tao Betania any andafiny Jordana. Zany dia vahoaka anarivony eny mety anariny aza avy tany Galilia ny sasany avy tany Jodia avy tany Jerusalema eny avy tany andafiny Jordana ihany koa aza nanaitra ny fahefana mahefa tao amin'ny tempolo tao Jerusalema izany toe zavatra zany ka naniraka fisorona sy levita izy reo mba hanontany an'izao fanontaniana indimy mietoana no napetraky izy reo tamin'izao mpanao batisa. Ny fahadimy am'ireo fanontaniana reo no azo lazaina ho mahafehy azy rehetra manao hoe nahoana ary ianao no manao batisa raha sy anao ny Kristy na Elia na ilay mpaminany. Izany no fanontaniana fahadimy tompoko. Nambarany zao na mpanao batisa ary fa ny tenany dia famantarana ihany koa. Famantarana satria nahoana ny tenany dia manao batisa amin'ny rano. Zany fanaovany batisa amin'ny rano zany dia manondro izay lehibe lavitra noho izy dia ilay sy fantatr'ireo zay miresaka aminy fa na dia lehibe tokoa aza izy zany fahalebiazan'ilay ho avy zany dia miafina ao amin'ny fahakelezany tahaka ny voankazo ihany zany na voan-javatra zay mahazatra asika zany. Anisany tany sainy soratra masina ny voasinapy. Ny voasinapy na dia kely aza dia miafina ao anatin'izany halebiazany. Ao no miafina ny hazo ngeza be amin'ny ho avy. Sy aiza izany ho avy zany hoy izao nampanao batisa fa eto aminareo. Sy ny fijery rehetra nefa no mahay mijery famantarana fa ny fijeriny zay milo ihany no mahay mijery zany famantarana zany. To amin'izao nampanao batisa ary ireo mametra fanontaniana aminy mba hino fa ny finoana no ahafantarana izay sy fantatra. Zay mino no mahita fa tonga ny mpanjaka dia Jesosy zany. Ny filazantsarany adveto zany tompoko dia ny filazantsarany fahatongavana zay mamonjy asika. Manaraka an'izany dia ambarany zaona koa fa tonga ny tompotrano. Tonga ny tompotrano ho izy
dia tompotrano zay manana mpanompo maro ao an-tranony. Ny tompotrano no mpanan-karena ka dia manana an'izany mpanompo maro be ao an-trano zany izy. Ny tompotrano zay mpanan-karena tamin'ny andro fahiny, rehefa tonga tamin'izay nalehany dia mahafantatra fa efa misy mpanompo mahatoky miandry fatratra ny fiverenany, ka manomana rano mafana hanasany ny tongotry ny tompony rehefa tonga izy. Ny fanao ny tompotrano tamin'izany fotoana izany, amin'ny fahatongavany dia mivantana eny ambony farafara izy ka mandreo izy. Mety sasatra izy na mety sy sasatra ihany koa fa dia efa fanaony moa zany. Fa anjaran'ilay mpanompo ny mamaha ny fehi-kapa ka manaisitra ny kapa amin'ny tongony, mitondra rano mafana amin'ny tavin-drano izy ka manasa ny tongony ary mamaoka azy amin'ny lamba famaohana. Ny filazansara zay ambara eto zany dia ny filazansara ny adventio ihany koa. Ny filazany jaune fa mila famahana ny fehi-kapa amin'ny tongotry ny tompo. Jesosy zany tompo dia manambara fa ao izy, tonga izy. Raha sy tonga izy dia sy azo vahana ny fehi-kapa amin'ny kapany. Tonga izy. Izy jaune no milaza izany satria izy no mpanompo voalohany, zay manao asa voalohany, fanompoana voalohany, dia famahana ny fehi-kapany tompony aloha. Filazansara ny adventio zany ho isika, filazansara ny fahatongavany tompotrano zany dia Jesosy. Noho ny fanatrehany tokoa an Jesosy, ilay tompotrano dia mahasiaro ny fahambaniany sy ny tsy fahamendrehany lalina ao am-pony Jaune mpanao batisa. Fa na dia voatendry aza ny tenany hanao batisa ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ka mametraka ny tanany eo ambony lohan'i Jesosy, dia mahasapa lalina Jaune mpanao batisa fa sy mendrika hikasika ny tongotry Jesosy akory izy. Maika moa fa ny hikasika ny lohan'ny zanak'Andriamanitra. Sy mendrika ny hikasika ny tongotry Jesosy izy. Ary dia sy mendrika ihany koa ny hamaha ny fehi-kapany. Zavatra voaloha no asaina ataosika mino anatin'izany. Zay mino ihany no afaka mandre ny feon'ny tompo. Ny feon'ny mpanjaka dia ny feon'i Jesosy. Zay sy mino dia sy maharena inona na inona izy. Zay sy mino dia sy mahita ny fahatongavana izy. Ny fahatongavan'i Jesosy dia mitaona ansika ino? Faharoa, Jesosy zay ambarany Jaune mpanao batisa fa ilay tompotrano mpanan-karena, tompony zavatra rehetra, tompony zao rehetra izao. Izy io Jaune dia tonga, ary ny tenany izy Jaune zany dia sy mendrika hamaha ny fehi-kapany akory azy. Mahagaga nefa fa ity Jesosy ty, na dia tompony zavatra rehetra zay izy, ka anjarany mpanompo kosa ny hanasa ny tongony, dia Jesosy no resika ao amin'ny Jaune toko fahatelo amby folo fa nanasa ny tongotry ny mpianany. Mahagaga zany. Ilay tompony zavatra rehetra, rehefa tonga izy dia manasa ny tongotry ny mpianany. Manasa ny tongotry koa izy. Manasa ny tongotrao izy. Manasa ny tongotra sika izy.
amin'ny fotoana sasany sy amin'ny fiangonana sasany dia fanao ihany ny fanasa tongotra rehefa amin'ny alakamisy masina. Tsy misy maharatsy an'izany moa. Zava-dehibe anefa ny fanasa tongotra satria zao, raha tsy sasan'i Jesosy ny tongotra, zany hoe ny tena manontolo ane zany satria solo-tena ny tena manontolo ihany ny tongotra dia zao tsy afaka manaraka azy na ita izy. Mba haharetana amin'ny fanarahana an' Jesosy dia mila sasan'i Jesosy ny tongotra tsika. Jesosy no ilay tonga toko. Mila mihay ny feony isika. Mila manaraka azy isika. Minoa. Meteza ho sasa tongotra ianao. Meteza ho tompoin' Jesosy ianao fa izy no manadio ansika. Ahafahasika manaraka azy andro amanarana. Voninahitra aneo an'Andriamanitra raha sy sanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrako zay. Raiso ny fitahiana. Aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrako zay. Amen.